Utukachanosu Ankohonako Utukachanosu Fafitino ravaka Tsufirano lerirai Bairai manjakizai Yaradi uduri niuva sanatri Falmanolotra ny araba ho antsika rehetra indray tratran'ity Herinandro iarahana amin'ny fianakaviana ity. Loha hevitra lehibe anankiray hoe andeha miaraka amin'ny Ankohonako. Fa ny tena hodinintsika mandritra ny Herinandro dia le loha hevitra manao hoe ny Ankohonako vavolombelona ho an'i Kristy. Voaresaka mandritra ny Herinandro ny amin'ny fiainam-panambadiana, ny amin'ny tanora, ny amin'ny ankizy, ny amin'ny olon-dehibe, ny amin'ny antitra sy ny sisa manasa antsika rehetra mba haharitra mandritra izao Herinandro ny fiainam-pianakaviana izao. Loha hevitra androany ary dia ny hoe ny fanambadiana. Mialohan'ny ny andinintsika sy idirantsika amin'izay loha hevitra zay araka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Hivavaka isika tompoko. Ray masina ny an-danitro ny dera ny laza ny hery aja voninahitra atolotray eo amin'ny seza fiandehananao. Mangataka ny famelan-keloka kosa zay ho anay tsiraray avy, omeo anay ny fananao masina mba hitoetra ao anatinay ka azahoanay mandray ny teny avy aminao mandritra izao Herinandro izao. Tonononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanambadiana ao amin'ny Efesianina toko 5:5-7 ny toko 9 fototra zay iarahantsika manao hoe na dia izany aza samy tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Tena tanidomondoza ny tokantrano, tanidomondoza ny fianakaviana amin'izao vanim-potoana farany misy atsika izao. Ohatra ny miamitombo ny toe-javatra ratsy. Ao anatin'izany ny fijangajangana, ao anatin'izany ny fisaraha-panambadiana, ao anatin'izany ny famonoana vehivavy na ny famonoana lehilahy ihany koa, ao anatin'izany ny fandaozana ny tokantrano sy ny maro isan-karazany. Ry havana malala, tsy mitranga afa-tsy any amin'ny toeran-kafa zany ozy isika mandra-pisehony zany eo amin'ny tokantrano zay misy atsika. Amin'ny ty resaka fanambadiana ity dia betsaka ny zavatra mety ho everitsika fa mety kanefa andray torohevitra tsotsotra avy amin'ny ty Herinandro fiaraha-mivavaka ity isika amin'ity Herinandro ity. Ny hoe manorina tokantrano dia mampikambana ny vinavina anankiroa, mampiray fivoarana roa amin'ny lalana anankitelo samihafa. Zay ny mahatonga atsika ao anatin'ny tokantrano tokony ifampiresaka, ifampidinika, ifampitafatafa mandrakariva ny mpivady. Teboka anankitelo no resantsika zany. Teboka voalohany dia ny hoe ahoana ny toetoetry ny fanambadiana. Zay zany ny teboka voalohany ho raisitsika. Toetoetry ny fanambadiana. Tandremo tsara fa tsy firaisany zavatra anankiroa akory ny atao hoe fanambadiana, fa fikambana ny olona anankiroa ny atao hoe fianam-panakaviana na ny fanambadiana mba hanorina fikambanana vaovao. Ry havana malala, ny fampifangarona ny loko manga ampiana loko mavo no manome loko maitso. Ary tahaka an'izany koa ny fikambana ny lehilahy sy ny vehivavy no miteraka ankohonana na fianakaviana anankiray. Ary tsy mitovy amin'ny kajy fanaontsika andavanandro anefa. Ny kajyntsika dia ny hoe ray ampiana ray mira anankiroa. Fa eo amin'ny fanambadiana araka ny voalaza ao amin'ny Genesis toko 2
ka ny andininy fa 420 ny ray ampiana ray a miry ray ihany ary nofo ray ihany a izy roroa zany rehetra zany no mahatonga atsika hoe raha zavatra anankiray ny tenanao ihany ny tena ny vadinao ahoana moa no ahafahantsika anao zavatra ratsy na zavatra mampahory na tsy mahasambatra ny tenatsika. Ato anatin'ny famelabelarana ary de miresaka mahitsy ny tenin'Andriamanitra fa ny fandavatsika n'izany torohevitra hoe ray ampiana ray miraray de fanoherantsika tanteraka ny drafitra sy ny planin'Andriamanitra. Faharoa, teboka faharoa de ny hoe isika alohan'ny izao. Ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina boky izay nisorohatany de miantso antsika mpamaky rehetra, miantso antsika mpiaina mba hijery eo amin'ny Romanina toko 12 ka ny 10 hitaridalana ao amin'ny fifanomeza amboninahitra. Hitaridalana amin'ny fifanomeza amboninahitra. Ny atao hoe mahay manaja de mahay mametraka ny reto zavatra anankitelo reto ao amin'ny fizarana faharoa tsika zao amin'le teboka faharoa fa misy zavatra anankitelo reto tsindrina eto. Ny voalohany, ny olona mahay manaja de ny olona zay mahalala sy mahafantatra ny zavatra ilain'ny hafa. Ny zavatra faharoa, ny olona mahay manaja faharoa de izao mahay manome mialohan'izay zavatra ilain'le hafa. Tsy miandry zany, tsy mieritreritra kory hoe mitaky ny anankiray fa mahay manome mialoha. Ary ny fahatelo farany a de mahay miala amin'ny tena ka hifantoka any amin'ny hafa. Raha fitinina zay zavatra anankitelo zay a de ny olona mahay manaja zany a de ny olona afaka mampifaly ny olona zay mifanerasera aminy na ny ankilany. Ho an'ny tsika rehetra, raha mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fanambadiana fa mbola tany anatin'ny fifamofona angamba, tany anatin'le fotoana mbola niarahana, de ohatrany hoe zavatra tsotra, zavatra mora, zavatra tsy hoe verina ho manahirana ao anatin'ny tokantrano, zany toe-javatra hoe mahafantatra ny ilain'ny hafa, mahalala manome mialoha ary tsy mifantoka ny amin'ny tena fa mifantoka ny any amin'ny hafa. Satria raha mbola vao miaraka, mifamofo, vao mifankafantatra kely eny a, matsiro zany hoe mifanolotra zavatra, mandefitra amin'ny zavatra rehetra, manao teny mamy isaky ny mifankahita sy ny maro isan-karazany. Fa rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano, tsy zany intsony anie ny zavatra iarahanao hoe. Fa tafiditra ny teny mahery, tafiditra ny tsy fiainonan'ny hafa, tafiditra ny hoe za visaka, za efa reraka loatra avy any amin'ny toeram-piasana sy ny maro isan-karazany. Kanefa de mampitodika atsika andeha hiverina sy hitadidy tany amin'ny fotoana zay mbola ny famofona sy ny arahana voalohany a tazomina sy tehirizina mandrakariva ao anatin'ny tokantrano. Fahatelo de ny hoe fifanaraham-panambadiana. Misy fifanarahana indray eto zany. Ato anatin'ity fifanarahana ty koa de misy zavatra anankitelo koa resahana. Ao anatin'le teboka anankitelo a, ao amin'ny teboka fahatelo tsika zao, ny fifanaraham-panambadiana. Voalohany ao anatin'izany de ny resaka atao hoe orinasa. Hay zany orinasa le fiainam-panambadiantsika. Ka ao anatin'ny orinasa ny olona anankiroa mpiara amin'ny ombinantoka de samy mitady zay azahoany le orinasa tombontsoa ary tsy mitady ny zavatra ratsy ao anatin'ny orinasa zay ho tantanany. Ka zarazaraina le andraikitra eto. Ny andraikitry ny vehivavy ohatra de izy no mpiara sosialy ao anatin'ny tokantrano a, mpandamina tsara ny any amin'ny ara-tsakafo, ny ara-pandaminana rehetra ao anatin'ny tokantrano a, fa ny andraikitry ny lehilahy kosa amin'ny ankapobeny de izy ny mpanamboatra ny simba rehetra, manao ny fikolokoloana rehetra, mandamina ny amin'ny toe-javatra goavagoavana sy zay mety mangozogozo rehetra ao anatin'ny tokantrano. Milamina ny tokantrano raha samy manaja an'izay a amin'ny maha orinasa azy ny andaniny sy ny ankilany. Faharoa,
fifanarahana arakasy. Fifanarahanam-panambadiana le lohahevitra, fa eto fifanarahana arakasy. Eto amin'le fifanarahana arakasy aty, rehefa manao fifanarahana zany ao anatin'ny orinasa anankiray, dia tsy maintsy misy ny mpanompo ary misy ny tompoina. Ka eto matetika dia ny vehivavy no mpanompo. Mialatsiny amin'ny anabavy rehetra raha miteny zay no ao anatin'ny famelabelarana zay enatsika. Azavaina nefa. Ny vehivavy no manompo satria nahoana? Amin'ny ankapobeny ny tokantrano rehetra, indrindra ny tokantrano malagasy, dia saika ny lehilahy no mivoaka mandeha mitady an'izay amelomana ny ankohonana sy ny maro isan-karazany, fa ny vehivavy mandrindra sy mandamina ny amin'ny ampandehanana ny raha rehetra ao anatin'ny tokantrano. Mandeha tsara ihany koa zany toe-javatra zany raha mbola afaka mampidibola tanteraka ny lehilahy ary mbola ao anatin'ny tanjaka, ao anatin'ny herin'ny vehivavy. Fa rehefa sanatria ka misy mitongilana ny anankiray amin'ireo tsy mampidibola ny lehilahy angamba, sanatria na ao anatin'ny farofy mety malemy arabatana, reraka sy ny maro isan-karazany le vehivavy, dia mety teraka ihany koa ny korontana ao anatin'ny tokantrano. Ny fifanarahana fahatelo ary dia ny fifanarahana fanekena. Ahoana indray zany hoe fifanarahana fanekena? Ny atao hoe fifanarahana fanekena dia izao: ny andaniny sy ny ankilany zany dia mitady mandrakariva zay ahasambatra ny vadiny. Zay ny atao hoe fifanarahana fanekena amin'ny ankapobeny. Tsy manome fahafampo na mitady tombontsoa ny tena manokana. Ny tetikasa amin'ny mpivady zany eto dia izao: ny ahatonga ny andaniny sy ny ankilany ho sambatra. Na inona zany toe-javatra mitranga, na mafy, na mora, na ahoana ny mety endry ny fisehoany ao anatin'ny tokantrano, dia izao mitady ny ahasambatra ny ankilany, ny ahasambatra ny tokantrano mandrakariva. Ny fahasambaranao no tanjona tratrariko ary zany no tokony filamatra ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy. Tadidio tsara ry havana malala fa tandindon'le fifanekena sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamintsika ty. Fanekena zay nataon'Andriamanitra sary anohatra, zay nataon'Andriamanitra tamin'ny olona. Fanekena zay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiangonana. Andriamanitra sy Jesosy mihitsy nanao ny dingana rehefa nalemitsika olombelona tafiditra tao anatin'ny fahotana nidin'Andriamanitra. Tahaka an'izany koa ny fiainam-panambadiana zay ahasambatra anao, ahasambatra ny hafa, ahasambatra n'ilay ankilany, zany ny teny filamatra. Ry havana malala, ahoana ary ny fisehoan'izany hoe fahasambaran'ny tokantrano? Inona ny atao hoe fahasambaran'ny tokantrano? Araka ny hevitra iombonan'ny be sy ny maro matetika dia izao hoe mifandray tanteraka amin'ny fanambadiana ny fahasambarana. Tadidio anefa diso tanteraka zany. Tsy mifandray amin'ny fanambadiana mihitsy ny fahasambarana, azavaina. Tsy ao anatin'ny fanambadiana no ahitana ny fahasambarana. Tsy ao. Hafahafa zany lohahevitra zany na zany famelabelarana zany ho isika. Fa raha ny marina dia tsy misy ninona mihitsy ao anatin'ny fanambadiana afa-tsy zay entitsika rehetra ihany. Ka raha tsy mitondra inona tsika ao anatin'ny fanambadiana, fahasambarana inona moa no ho hita ao? Zavatra ahorona ny fahasambarana ary arovana sy tandrovana mandrakariva. Azo avy amin'ny tolona io, azo avy amin'ny fahafozantena io, azo avy amin'ny fangirifirina io, kanefa zao azo ao anatin'ny fifamelan-keloka ihany koa io. Mety misy zavatra marokoroko ao, mety misy zavatra mikorontana, fa dia tsindrina fa misy tolona, misy fahafozantena, misy fifamelan-keloka zay tsy maintsy atao sy tsy maintsy tanterana. Tsy mitovy ny fahitan'ny olona anankiray ny atao hoe fahasambarana sy ny olona hafa ny atao hoe fahasambarana. Tsy mitovy ireo. Ny fahasambarana hitako mety tsy mitovy amin'ny fahasambarana hitan-drakoto na ny hitan-drabe. Fa izao ny ao anatin'ny fanambadiana dia mitovy tahaka an'izany ihany koa. Zavatra tsy mety hitovy mihitsy ny ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy.
ka raha mieritreritra ianao fa nitokantranoranona dia sambatra satria manao toe-javatra tahaka an'izao tsy voatery hitovy amin'izany ny ao amin'ny tokantranonao vao tonga amin'ilay atao hoe fahasambarana. Mety mieritreritra ianao fa vola mankarena misy amin'ny tokantrano rakoto ohatra dia mieritreritra ianao sambatra ireo fianakaviana ireo fa ny an'ny anankiray fifankatiavana, ny an'ny anankiray fifanompona ary mihevitra mandrakariva ny ahasambatra ny hafa dinio tsara lanjalanjao tsy voatery hitovy ny ao anatin'ny fanambadiana. Miditra ao amin'ny fanambadiantsika kanefa ny mampalahelo tsy mahafantatra akory izay zavatra ilain'le ankilany ene fa rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano vao mikendry ny amin'ny ahatratrarana, ny amin'ny ahasambatra ny anankiray ao anatin'ny tokantrano. Matetika dia sambatritsika rehefa fantatry ny ankilany zay antenaintsika kanefa isika tsy mbola nilazan'izany taminy akory ary zany ny tena fahasambarana. Fantatry le vadiko zao ny zavatra tena ilaiko na dia tsy niteny taminy aza dia nitanterahany zany. Riavana malala mandritra ny ty Herinandro ty fanararaotra ny Herinandro fiaraha-mivavaka aza manapaka mihitsy. Tompo no hitantsika rehetra, tompo no ampaherentsika. Hiara hivavakantsika tompoko. Ray masina ny an-danitro misaotra anao ny amin'ny teny nomenao mba ho teny fiainana ao anatinay ane zany ary amelombelona ny fiainanay mandrakariva. Mamindrafo aminay mamela heloka tononinay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Utukatrano su anjakani vavaka utukatrano su fafitino ravaka tsufirano lerirai bairai manjakizai yaradi uduri ni uvasanatri